Miaravantsika rehetrarehetra any tokantrano tsirairay avy any. Misotro anao indray manaraka ny kadafo, manaraka ny info ivay androany ary mialatsiny raha ohatra ka zao indray zay vao tafiverina satria no ny asa mandraharaha zay maro endriketana dia matetika tsy dia manam-potoana firy. Tsy hoe tsy miraharaha tsika fanina fa rehefa tsisy fotoana dia tena tsisy azoko atao. Fa rehefa mahita fotoana kely fotsiny kely ihany dia miezaka miverina hitro ihany satria maro dia maro nanoratra taty amiko maro dia maro ihany koa ny antso manana ny vidéo manana ny vaovao zay avoakany account info avoakany info ivay dia tonga soa re tonga soa atao amin'ny ainao manjery atao amin'ny tambazotra sosialy. Androany sika iresaka mikasika ny fanaovana halatra taolapaty na trafic d'ossement humain. Efa nisy fotoana ny resantsika izay resaka halatra taolapaty zay ihany teto amin'ny chaîne atsika fa tamin'izany fotoana zany dia nahitantsika ireo resaka mikasika ireo fanamboarana ireo orinasa fanamboarana diamant synthétique ao Suisse ao Amerika. Androany kosa indray hiditra lalindalina kely kokoa mikasika izay isika satria tsy ireo diamondrana tsy ireo diamant synthétique ihany no ampiasana izany taolapaty izany. Ary raha miresaka zany resaka taolapaty zany dia tsy taolapaty irery ihany koa no angalarina no ampiasaina no aondrana any ivelany fa dia ny razambe ny gasy mihitsiny zany hoe ny vata mangatsiaka nyreo razana izay nodimandry mihitsy no aondrana satria tsy taolana irery ihany ny ilain'izy ireo amin'izany razana izany marina fa maro dia maro ny mpamakifasana ary ireo taolapaty na taolape na ny karandoa ny tena lafo vidy indrindra ny tena ampiasaina indrindra fa okatsika tsy hovariana amin'izay fa ny razana mihitsy no alain'izy ireo ary dia ilaina amin'ny zavatra maro samihafa ny hoditra amin'izany razana zany ny volo ilaina ihany koa zany hoe ny vatatena ray manontolo zany no ilain'ireo mpanjifa izany resaka vatana mangatsiaka na resaka famakina fasana izany. Toko anatin'ny ohatrany mazatra ihany amin'ny documentaire kely iray dia afaka dia miverina hitro ihany tenako avy eo manao conclusion kelikely fohifohy fotsiny fa andolo arahina avy hatrany aloha mikasika izany resaka fakifasana resaka fanodikodinana razany malagasy izany. Nanomboka tany amin'ny taona 80 tanoany efa nirongatra ny halatra taolapaty to Madagasikara. Maro ny zavatra ilain'ireo mpanao trafika mikasika izany halatra taolapaty izany. Tsy ny taolapaty irery ihany no ilain'ireo mpanafatra ireo taolana ireo fa dia ny razana iray manontolo satria akoatra ireo taolana maro be izay ilaina toy ny taolampe karandoa sy ny maro samihafa dia tadiavin'ireo mpanjifa ireo ihany koa ny hoditra sy ny volo izay avadika olavenina ary ampiasain'ireo orinasa kosmetika ampiasaina amin'ny menaka anakanana ny fahanterana ary ny taolana kosa indray dia ampiasaina amin'ny resaka fahasalamana toy ny fanaovana greffe amin'ny olombelona izay mitady greffe amin'ny taolana. Ampiasaina ihany koa amin'ny fanaovana solonify ary ampiasain'ireo mpanao trafika na zava-mahadomelona toy ny héroïne sy ny cocaïne. Etsy andaniny ihany koa ny fampiasana izany taolapaty izany anaovana diamondra artifisialy. Ity resaka halatra taolapaty ity dia zavatra tsy dia zakany malagasy satria misy asina lehibe amin'ny malagasy izany resaka razana izany. Ary mandinika tsara mikasika izany fomba fiasan'ireo mpamakifasana na ny manosika azy ireo anao izany resaka vakifasana zany ary koa ny olona izay maniraka na miara-miasa amin'ireo dia tsy tokony hiala lavitra ny malagasy ihany isika satria matoa misy ny fasana vakina dia tsy maintsy ny manodidina ny mpiandry fasana na ny fianakaviana ilay tokony fasana ihany no miray tsy kombakomba amin'izany famakina fasana izany.
ary avy eo ny fanondranana kosa indray dia tsy maintsy miara-miasa ihany koa amin'ny fitondram-panjakana na mpitandro filaminana manana grady ambonimbony ary dia mbola gasy ihany koa satria tsy ireo malagasy no manafatra izany fa tsy maintsy ahondrana any ivelany toy n'ireo arena kibon-tany toy n'ireo zavatra izay momba sy mikasikasika ny Madagasikara ray manontolo dia efa era-mahalala fa any ivelany daholo no misy izany rehetrarehetra izany. Maro dia maro ny orinasa manafatra ireo torapaty ireo maneran-tany ary matetika ireo torapatina vatana mangatsiaka aty Afrika no tena ilain'izy ireo. Ny voatondro molotra voalohany mikasika izany alatra torapaty izany dia ireo firenena sinoa. Tsy adino ihany koa nefany fa misy orinasa maro dia maro toy ny orinasa Suisse izay mpamokatra diamondra artifisialy izay mpanafatra taolapaty ihany koa. Etsy andaniny ihany koa ny orinasa Kirek izay ao Bruxelles. Eo ihany koa ny banky ny taolana izay hita ao France izay banky fanangonana na fitahirizana taolana na hoditra izay nisokatra tany amin'ny taona 1970 sy 1990 tany hoany. No ireo fiaraha-miasa amin'ireo gasy izay manana ny toerana ambony misy azy dia voatampona haingana na ahiditra ponja aingana na koa ratsiratsy kokoa noho izany ny manjo raha ohatra ianao ka hiezaka na raha ohatra ianao ka ikitikitika izay zavatra tsy tokony ho kitihina, hikaroka ny mikasika ireo razantsika izay very nanjavona naondrana navadika menaka atao amin'ny hoditra ireo vahiny. Ny razantsika izay naondrana navadika ho diamondra mahafalifaly sy mahasambatra ireo vahiny izay efa manana ny maha izy azy. Mbola ireo razantsika ihany koa no ampiasaina amin'ny grefy na hoditra na grefy na taolana ho an'ireo vahiny izay mila grefy na hoditra na grefy na taolana. Ary mbola ireo razantsika ihany koa no avadika ary afangaro amin'ny zava-mahadomelina. Raha ny diamondra manokana dia vita avy amin'ny lavenona ny volo na lavenona avy amin'ny volon'ny olona izay efa nodimandry. Ny atoma carbone amin'ny diamondra dia avy amin'ny lavenon'olona izay simba. Mandritra ny enim-bolana eo eo ny faharetany fanamboarana izany diamondra sintetika izany. Ny zavatra ilaina amin'izany dia vovo-paty na vovoka hoditra na vovona taolana 200 grama ary volo 10 grama no ampiasaina amin'izany. Ary ny vidiny dia manodidina ny 1600 € ka mahatratra hatrany amin'ny 20 500 € anoany. Ity resaka fanotsarana fangalana kolaziana na ozatra na zanak'ozatra ity dia ireo orinasa sinoa no manao izany. Izany hoe miala avy any Afrika na miala avy any Madagasikara ilay razana na vatana mangatsiaka na volo n'ireo olona izay efa maty na hoditra na taolan'ireo izay efa maty dia ahondrana makany Chine satria ao Chine no manao azy ary rehefa voavolavola tsara avy ao Chine dia aparitaka aty Europe. Anaovana chirurgie esthétique ho an'ireto ho an'ny karazan'olona izay te hanalehibe molotra na te hanalehibe ny nono na te hanalehibe ny fitombenana dia ireo collagène na ireo zanakozatra izay avy amin'ny olona vatana mangatsiaka avy amin'ny olona maty no angalana izany zavatra ampiasaina izany. Ary izany mahatonga ireo olona manao chirurgie esthétique izay misy feim-potoana ihany ny fetrany izany chirurgie ampiasaina izany ka sy mba ho azy ny taova manodidina ny toerana izay nanaovana chirurgie. Ireo fanaovana trafikana zava-mahadomelina indray kosa indray dia ireo karandoa na ireo taolape ireo indray tena maro ampiasaina ary dia arakaraka izany loko izany taolana izany raha ny taolana fotsy izy dia fangaro izy ireo amin'ny cocaïne ary raha taolana maizimaizina lokony dia afangaro izy ireo amin'ny héroïne satria sarotra amin'ilay alika mpanaraka
mpanaraka zava-madomelona no mahafantatra manavaka ilay fofony ilay zava-madomelona ary moramora kokoa ny manondrana izany rehetrarehetra zany. Maro dia maro toraka izany ny zavatra vita avy amin'izany resaka tolapaty izany. Maro dia maro ihany koa ny zavatra ilaina mikasika izany razana izany fa tsy ny tolapaty irery ihany. Nojerevantsika teo ny diamant synthétique, nojerevantsika teo ihany koa ny chirurgie esthétique na ny produit de cosmétique, nojerevantsika teo ihany koa ny fampiasana izany tolana izany izay afangaro amin'ireo zava-madomelona izany rehetrarehetra zany dia hita aty Afrika fa no resantsika te Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany dia hita ao Madagasikara ary efa nanomboka tany amin'ny taona fahavaloambolo tany hoany no nanomboana izany resaka famakina fasana sy izany resaka fanondranana razana fanondranana tolapaty. Ary matetika moa rehefa tratra dia hitatsika amin'ny hainao manjery ao amin'ny télé matetika dia tratra ireo mpangalatra azy dia asa ny zavatra tsy fantatra miverina any amin'ny tompony ve ilay tolana sa makaiza. Zany ihany koa dia zavatra mikasika ireo zava-madomelona rehefa tratra na dorana le izy na tsy dorana ahoana ny hafarany. Tsy hiditra amin'izay zavatra izay isika fa miverina any amin'ny tompony ve izany tolapaty izany sa ahoana. Raha nijerevantsika teo zao mikasika an'izay resaka zava-madomelona zay efa mirongatra zany resaka fanaovana trafikana zava-madomelona zany ao Madagasikara. Matoa mirongatra izany afaka manafatra zava-madomelona avy any Pakistan na avy any Île de Maurice, avy any Nosy Maurice, ny gasy tafiditra ao Madagasikara. Dikan'izay manafatra manondrana ihany koa ny malagasy miala avy ao Madagasikara ary mivoaka any ivelany. Fomba ahoana amin'ny ahafantarany gasy an'izany hoe afangaro tolana le izy dia tsy fantatra ary moramora fanondrana anazy. Matoa izy tafavoaka ny port, matoa izy tafavoaka ny aéroport. Dikan'izay misy fiaraha-miasa amin'ireo gasy, amin'ireo mpitondra fanjakana, amin'ireo mpitandro filaminana izay manana ny grady ambony dia ambony satria sarotsarotra ny amoana izany raha tsy misy efa fiaraha-miasa sy efa fiaraha-mientana izy ireo ao anatiny ao. Satria matetika manko rehefa misy ny sasany tratra dia le tena chef ny mpanafatra ny ivelany moa aloha dia tsy ho hita. Iny zany aloha na anao enquête anatin'ny zato taona tsy ho possible ny ahitana an'izay hoe satria tsy ho tody any amin'ilay tena chef be mihitsy ny tsika, tsy ho tody amin'ilay chef ambanimbany aty a Madagasikara aza satria raha vao miezaka anao anafantatra sy hitadiny izay zavatra izay dia tsy maintsy ilay mpangalatra tolapaty, ilay mpamaky fasana farany aty ambanimbany tsy misy grady akory reny no tapenam-bava malaky mba tsy hatratrarana an'ilay le ambonimbony. Ho atsika izay manana na izay efa ny aina amin'izany zavatra zany nisy namaky ny fasana veritao ny razambe, veritao ny avana, ny vatana mangatsika, ny olona izay avana maro dia maro dia mahatsapa sy mahafantatra ny hirifiriny izany very avana very tolapaty izany. Izany zavatra rehetra zany fa nanomboka tany alobe tany mbola mitohy hatramin'izao. Amin'izao fotoana zao marina fa misy ny confinement, mety hoe mangina tsy misy fantatra nefany azadino ihany koa fa ho an'izao tontolo izao ny nanaovana ny fihoboana aiboka anaty-toerana iray dia misy afera malotony izy ireo rehetrarehetra amin'ny zao fotoana zao amin'ny afera maloto maro dia maro izay ataon'izy ireo malalaka dia malalaka fanaovana azy satria ny olombelona izay anaramaso izay aiboka any amin'ny toerana iray. Dia raha mandinika isika makaiza zany ny tolapaty. Mbola misy ve amin'izao fotoana zao nisy fotoana namakina fasana, nisy fotoana hoe nisy fasana vaky. Raha iresaka tsika mbola tsy nisy confinement efa nisy ny tolana ny fasana izay vakina. Tany amin'ny taona 20 tany hoany efa nisy ny mpamaky fasana. Matoa vakina ny fasana araka ny tenako teo dia misy zavatra ilaina ao anatiny.
matoa alaina le razana de misy zavatra ilaina amin'iny razana izay alaina iny tolan'ireo afrikana na ireo gasy dia pura azony izy le mihinana zavatra naturaly dia metimety amin'izy kokoa metimety amin'izy ireo kokoa izany tolana izany araka ny tereniko teo tany aloha tany efa nisy nangalatra torapaty amin'izao fotoana zao misy ny confinement misy ny fiheboana makaiza zany ireto tolana na ireto razana izay resahantsika hoe maty na levina tsy afaka levina any amin'ny fahasandrasana zay de efa anankiray atsika nandevina tany amin'ny fahasandrasantsika taloha tsy mbola misy ny ty arety mandringana ity efa nivakina ny fasana nalaina tao ny razantsika nomena ireo vahiny satria ampiasain'ireo vahiny ireo amin'ny resaka aingo amin'ny resaka fahasalamana amin'ny resaka fitadiavam-bola resaka harena zany taloha mbola tsy nisy aretina mbola tsy nisy confinement amin'izao fotoana zao misy ny confinement asika ve afaka eritreritra hoe makaiza lay razana tsy azo alefa tsy azo ondrana tsy azo alevina any amin'ny fahasandrasana le razana ivavery any amin'ny fasambahiny milevina fa move ao tokoa ve ilay razana move afaka manamarina ve sika hoe misy razana tokoa satria raha ny razantsika izay tany aloha tany na ondrana satria ilaina ny hoditra ilaina ny volo ilaina ny tolana iza eto tsy manome tsiny na iza na iza ary tsy manameloka na iza na iza fa fantatra kosa aloha zao fa dia misy ilay alatra tolapaty iny tsy azo idifina ary tsy misy afaka iteny hoe tsy marina zany matoa nisy izany resaka alatra tolapaty zany de misy antony oka tsy anome tsiny ny malagasy hoe anaovan'izy ireo fanafody gasy anaovan'izy ireo masobe tsy mahita matetika izay ny fahavoazan'ny gasy iray gasy samy gasy ihany no asaina miady iray gasy samy gasy ihany no omena fahadisoana mba tsy ahafantarana ny zavatra ao ambadika ireo rehetrarehetra mikasika ny Madagasikara dia vahiny no mivelona aminy na ianao velona na ianao maty dia vahiny no mivelona am'izany velona anao de lasa anao mitrandraka arena kibony tany ho an'ny vahiny miasa ho an'ny vahiny manao zay rehetrarehetra ho an'ny vahiny maty ianao mbola miverina amin'ny vahiny ihany ny razanao miverina amin'ny vahiny ihany ny vatanao fa tsy afaka ho alevin'izy ao tsy afaka mipetraka eo na ny vatanao izay efa mivadika vovoka zay avadika olavelona de mbola vahiny ihany no mampiasa azy zany hoe dikan'izay tsaratsara tsika gasy mihitsy mba mandiny tena mba mandika zavatra tokony hojerena tokony eritreretina fa tsy anaika no ampidiny mpanao politika ampidian'ireo gasy izay fa tsy misy mahagasy azy itsony fa izy mbola miteny gasy mandehandeha eto Madagasikara zay mbola mahagasy azy fa raha ny resaka mahagasy ny anarana na ny nationalité na ny rehetrarehetra ao an-tsainy na ny fombafomba fiainany efa tsy gasy intsony sotra nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia manome fotoana anao indray amin'ny manaraka velona tombo